antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy fanindray tafaraka anareo ao anatin'ity fandaharantsika ity androany isaorana ny tompo lehibe ny fotoana izay mbola nome indray ahafahantsika manana fotoana fohy eto ifampizarana indray ifampianarana indray fampifavahana indray voninahitra ho an'Andriamanitra reny ihany zany satria raha ny zava-misy raha ny fotoana ny amin'ireo karazana olana madinidinika dia ataoko hoe sitrapon'ny vavahady dia tsisy mihitsy ny fotoana kanefa mahatoky Andriamanitra izy no mandamina sy mandrindra izy ny tompon'ny fanapahana rehetra miasa izy dia tsisy masakana dia isaorantsika ny anarany zany mbola ahafahantsika manana fotoana indray androany voninahitra ny eo azy ireny ihany ao anatin'izay miandra mpiandriandriny namana sy manodidina dia ataontsika izara amin'ny namana fandaharana misy mila reglena kely ny lafiny teknika aloha vitivity azafady mangataka amin'ny tompontsika andamina ny amin'ny lafiny teknika mandamina kelitsika sady miandry ny namana rehetra ao anatin'izao fandaharana vavaka izao indray mandra-piandriandry kely dia miandriandry namana sasany miandriandry kelitsika minao fa nandalo tontolo andro mahafinaritra ianao androany inoko mihitsy hoe natsapa fanatrehan'Andriamanitra indray ianao tamin'ity tontolo andro ity dia natsapa ny fahatsarany sy ny fahalehibiazany indray minao fa anisan'ny resy lahatra ianao hoe lehibe ny tanàn'Andriamanitra izay momba sy nampandresy anao indray androany ary isaorantsika an'Andriamanitra izany miankaviana miaraba izay voatonga miankaviana mba izara amin'ireo manodidina izara anaparitaka ny filazantsara satria anisany manohana ny asan'Andriamanitra tsika rehefa manao an'izay anaparitaka ny asa fitoriana filazantsara tahaka izao izay no ela fa tonga dia hiditra ao anatin'ny vavaka aloha ngamba antsika hiditra ao anatin'ny vavaka avy hatrany tsika amin'izao fotoana izao
ametraka ny fotoana indray ao am-pelantanan'Andriamanitra satria izy no antony zavatra rehetra ary izy no mbola ndraindrayntsika koa andamina sy andrindra fotoana antsika androany. Ny anontaniako hoe maheno tsara ve isika satria ny orana dia avy na dia tsy tena hoe avy be loatra ara maheno tsara ve aloha tsika mialohan'ny hanomboantsika ny zavatra rehetra moa ve maheno tsara tsika any tokantrano any. Maheno tsara ve tsika azafady eo, maheno tsara ve? Zay ny ela fa hiara hivavaka sika, tsy haiko hoe tena maheno ve tsika manaraka ny fandaharana, maheno tsara daholo ve tsika ao anatin'izao fandaharana izao, fa tonga dia hiara hivavaka sika ametraka fotoana indray ao am-pelantanan'Andriamanitra dia mba ny tompo miasa ao anatin'izao fandaharana izao. Somary ratsiratsy kely ny connexion fa angatana amin'ny tompo hoe mba tsy ho tapaka, angatana amin'ny Jesosy koa mba tsy ho isy ny délestage. Andao ianao hiara-nandram-bavaka amiko ametraka feno izao fotoana izao hivavaka sika, angataka fitarifana masina indray androany hivavaka sika mba tena hoe Andriamanitra ny fehtanteraka ny fotoana rehetra androany mba tsy hanana ny fahavalo hirika, tsy afa ny fahavalo manana anjara eto fa tena hoe voninahitran'Andriamanitra ray reny ihany amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetra izay ataontsika eto androany. Raha eo misotranao indray zahay manandratra anao indray zay Jehovah tompo maro eto amin'ity toerana ity satria Andriamanitra lehibe ianao, ianao ny tompony hery sy ny fahefana ary aminao Andriamanitra no iankofanay indray amin'izao fotoana izao satria mahatsapa izay hoe fahasoavanao izao famindramponao mbola maty izao anay. Ianao no mandamina sy mandrindra ny fotoana rehetra, mbola nahafahanay indray manana n'ity fandaharana ity androany dia voninahitra ho anao Andriamanitra, raiso ny toeranao indray androany, aoka ianao ny anolo-tsaina anay, aoka ianao ny andamina ny zavatra rehetra androany, aoka ny erisositao fanamasina hiasa tsy anatiko aty amin'ny maha-mpanomponao ianao ny ampiasa ny ositao hiasa amin'ny lelako ny amin'ny feo mba hitondra famonjena ho amin'ny fanahin'ny olona indray androany. Mangataka izay Jehovah ny famindramponao ny amin'izay rehetra mampetipetina anay, ny amin'ny fahadisoanay, ny amin'ny kitoto rehetra, ny amin'ny faharatsiana, ny alahelo, ny amin'ireo karazana loto sy tsy famendrena rehetra Jesosy. Mamindrafo amin'ny tsirairay avy ianao, mamindrafo amin'ny isa-tokantrano ianao, mamindrafo amin'izay rehetra manongilana ny sofiny sy ny maso ny hijeren'izao fandaharana izao. Aoka andranao tompo hanajio anay, hanafaka anay indray amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ninona tsy fahamarinana, ninona ireo karazana fahalemena sy heloka rehetra ahafahan'ny Satana miampanganay, manona ny ranao manajio an'izany amin'izao fotoana izao dia efa fao reny Jesosy dia mpitosy ravao amin'ny ranao reny, tsy ahafahan'ny Satana miasa manararoatra manameloka anay intsony ao ambadiky ny reny. Fa androany tompo miandrandra ny fanatianao indray izay eto amin'ity toerana ity, miantso ny anaranao izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ianao indray ny tantana izao fandaharana izao, aoka ianao ny anolo-tsaina anay indray, aoka ianao ny kasika fo mampanana indray androany, ahafantaranay ny sitraponao, hitombonay amin'ny fahalalànanao, ahafantaranay ny amin'ny fahamarinanao Andriamanitra, satria dia mahatoky ny teninao hoe rehefa fantatray ny marina dia marina no manafaka anay tsy ho andevo. Misy ny ratafeny Jesosy amin'ity fotoana ity, misy ny ratafena amin'ny fitaovana izay ampiasainay, ny fomba fanay mampita an'izany any amin'ny isa-tokantrano, any amin'ireny telefona ny tanan'ny olona ireny, manona ny rano izay miasa feno any amin'ny isa-tokantrano koa, mamotika sy mandrava an'ireo sakatsakana rehetra, miprograma Satana fitaovam-piadiana rehetra foronina amelezanay dia tsy ambinina fa ianao Jesosy misangitra androany dia hatreo feno indray izao fotoana izao Jesosy to fanamasinao hiasa tsy anatinay
amin'ny anaran' jesosy noho ny amin'ny rano jesosy naovana zavavaka izany amen 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 tsy haiko hoe maheno fetsika sœur Béatrice maheno fetsika maheno tsara ve ao anatin'izao fandaran'izao androany sika dia mbola hitohy ao anatin'ny tapany faharoa amin'ilay hoe efa noraisina ireo va ny fanamasina fony vo nino ianareo raha tamin'ny farantsika dia namaky any tao amin'ny salamo faharoa amin'ny valopolo dia salamo faharoa amin'ny valopolo ny andininy fahaenina le milaza hoe hoy izao Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avy indrindra ianareo kanjo ho fatitakan'ny olona ihany ianareo zay ny teny vakitsika zay ny teny nanomboatsika ny fampianarana zay na rahantsika tamin'ny farany ny tian'Andriamanitra tenena dia izao hoe zasy anao dia zanak'Andriamanitra zasy anao dia olona noharian'Andriamanitra araka ny endriny zany hoe zasy anao dia olombelona nofo fa misy olona fanako ao anatintsika olona karazany anankiroa zany no ao anatintsika ao dia rehefa fotoantsika mamevana ny ara-panahintsika mikolokolo ny ara-panahintsika dia lasa olona ara-panahy betsika lasa tena hoe olona araka an'Andriamanitra tsika fa rehefa fotoana kosa tsika mandeha araka filan'ny nofontsika manao zay mahafinaritra ny nofontsika miliba sy milalao dia ao anatin'izay fotoana izay tsika araka ny ten'Andriamanitra dia izao hoe olona araka ny nofo ihany tsika dia mijinja fampitena sy faravana avy amin'ny nofo ity le hoe Andriamanitra ianareo ty Andriamanitra ianareo ozy izy ny ty teny ato amin'ny salamo ty jereo tokoa fa nisy tantara anankiray te confirme aminareo zany hoe ohatry ny ahoana moa satria ndraindray sofintsika tsy mahazaka an'le hoe Andriamanitra isika hoe tsika koa dia Andriamanitra isika ao amin'ny tantara anankiray ao amin'ny Luka ao amin'ny Marka toko faharoa dia ny andiny fafito sy fahavalo dia izao hoe nisy taona nisy olona na teo alohan'i Jesosy olona marary dia navela ny heloka ozy izy hoe voavela ny heloka ao ozy izy dia ozy izy ny fariseo teo hoe fa iza ozy izy no mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra irery ihany zay le teny zareo hoe Andriamanitra irery ihany no mahavela heloka Jesosy Kristy nefany dia efa niteny tamintsika ary noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanamasina zay menantsika dia niteny mihitsy Jesosy hoe ary na iza ozy izy no avelanareo heloka dia voavely zany alleluia alleluia manana fahefana zasy ianao le fahefana zay nomen'Andriamanitra ny olombelona tamin'ny fony izy nahary any Adama sy Eva tany amin'ny Saedena dia very tao aorianany nahalavony Eva dia zay fahefana zay miverina amiko sy aminao indray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rehefa mandray an' Jesosy Kristy tsika dia miverina ato amintsika indray le fahefana dia ny statut atsika zany dia statut hoe zanak'Andriamanitra Andriamanitra sika zanak'Andriamanitra sika zany mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe na dia manana finoana taka voatsinapy ary tsika ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe mifindra dia mifindry reny satria maninona ny fanamasin'Andriamanitra ato anatiko sy ao anatinao manome hery ahafahantsika ho tonga zanak'Andriamanitra asa nahazontsika ny diko tenena ny statut anao zany dia tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao Andriamanitra ianao manana fahefana ianao ary ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary zay tariny fanamasin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra zany hoe mila tariny fanamasin'Andriamanitra zany tsika araka le teniko tamin'ny voalohany hoe olona anankiroa ny ao anatintsika dia ny olona fanahy sy ny olona ranofo rehefa tena teo zanak'Andriamanitra zasainao dia mila tariny fanamasin'Andriamanitra zany hoe olona tsy mandeha amin'ny fahazarana taka an'le ohatra zay nampianariko tamin'ny farany
olona tsy mame vala ny aralofa fa olona mangataka isan'andro isan'ora isa-minitra ny fitarimy fanamasin'Andriamanitra mba hitarika atsika mba hampalala atsika eto a dia tiana marika hoe ny tontolon'ny ara-panahy dia mirindra arak'izay hoe système-na ny tontolo ara-panahy dia mirindra arak'izay hoe herin'ny fanahy masina zay. Io fanahy masina miasa aty anatintsika io nefa ny io herin'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina miasa ao amin'ny olona tsirairay avy io anefany dia tsy mitovy fa samy manana ny azy, samy manana nanaovan'Andriamanitra anazy. Ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra asy ianao dia tsy voatery mitovy fa samy manana nanaovan'Andriamanitra azy. Ohatra zao hoe jerevantsika tsara, misy karazan'olona tena hoe voateraka mihitsy izy dia tonga dia hafa, tonga dia misy zavatra miaraka aminy izy voateraka iny. Maromaro ireo mpanompon'Andriamanitra tahaka izany, voateraka zany hoe Andriamanitra mihitsy no nametraka an'le fanahy masina tao anatiny, Andriamanitra mihitsy no niasa tao anatiny, ny forme anazy, nanositra azy araka ny nataony tamin'ny Jeremia hoe mbola tsy ary fady ary ianao izy dia efa niantso anao tamin'ny anaranao zany hoe misy karazan'olona zany mbola tsy ary fady akory izy, mbola tsy niforona akory izy dia efa nividian'Andriamanitra, dia efa nosoran'Andriamanitra, dia efa nomen'Andriamanitra zafady ny heriny. Dia gaga ianao indraindray ny fiarahamonina eny, misy karazan'olona ohatr' zany. Zaza ao am-pianarana izy na mitabataba ohatry ny ahoana izy na maditra ohatry ny ahoana izy fa mivoaka ny noty avy any 18/20 foana. Misy zavatra efa manaraka azy atry ny fony izy voateraka, efa napetrak'Andriamanitra tao anatiny. Misy karazany ohatr'izay zany le ositra sy asan'ny fanahy masina efa voajanahary avy amin'Andriamanitra. Tahakan'izany ny Samsona ao anaty baiboly, voateraka mihitsy izy dia efa natokana ho an'Andriamanitra. Ny volony tsy azo kasihana amin'ny hareza satria nazirita izy ho an'Andriamanitra, natokana ho an'Andriamanitra. Tahak'izany Samuel tahak'izany Eli-Paminana, tena hoe atry ny fony fahazazana izy dia efa nosoran'Andriamanitra, ary arakaraka ny tombony, arakaraka ny anarany an'le fitarimy fanahy masina zay ao anatiny io, arakaraka an'iny dia me mitombo izy, me miroborobo izy, me mivelatra ny fiainam-panahiny. Dia misy karazany anankiray indray nefany, misy indray karazany anankiray ny fomba andraisana ny herintsosotry ny fanahy masin'Andriamanitra dia avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ianao miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ianao mitakosokosona amin'ny mpanompon'Andriamanitra, reny fametraha-tanana reny. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny fametraha-tanana dia anisany andraisana fanomezam-pahasoavana. Reny fametraha-tanana izay ndraisinao reny dia reny ny avy nahafahanao nandray ny herintsosotry ny fanahy masina ao anatinao, dia metomboka amin'ireny iny fametraha-tanana iny. Misy zavatra niampita tany aminao dia ny zavatra iny miasa ao anatinao, dia arakaraka ny kolokoloanao an'iny, arakaraka ny arakaraka ny hikarakaranao ny ara-panahinao, arakaraka ny kolokoloana ny ara-panahinao dia lasa mitombo iny, lasa mivelatra iny, lasa miroborobo iny. Tahak'izany zao ohatra Elisa mpaminany izy niaraka tamin'ny Eli teny foana, nahita ny fomba nataony Eli izy teo izy vavolombelona ny amin'ny zavatra rehetra nitranga teo amin'ny Eli, ary izy dia nangataka ny anjarandroa tamin'ny Eli.
tena azo izy tao anatin'izay misy zany a ary ny akamarony dia io ny tena marina hoe mandray an'ireny karazana ositra sy fanomezam-pahasoavana mandray merin'ny fanamasina amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka dia eto atehitehiny amintsika satria tatoaty zao dia be tabe ny kana zavatra ohatr'izay manararoatra miteny an'ity satria ao anatin'ny fampianarantsika fa za dia mampianatra ary miteny anao tsy ny olona rehetra ny tokony mandraindray anao tsy ny olona rehetra ny tokony mametra tanana aminao indrindra tompoko ty resaka hoe manotra ty fa be tabe ny olona midiran-doza amin'ny resaka ohatra satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy marary ao aminareo dia aoka izy antso ny mpisorona ary mpisorona hivavaka ho azy amelanelina hitondra diloilo dia hanositra diloilo azy fa ny tanan'ny olona anankiray misy ositra riavana mandray menaka mandraindray anao dia mifindra aminao ny inositra iny raha zavatra tsara iny dia araba soa araba tsara fa raha olona tsy milamina io olona io dia amindra fanahafahafao aminao io ary zay militandremantsika vo tsy ela akory zay ngamba ny vo telo herinandro raha izy dia vehivavy anankiray anyfandray tamiko izy avy eo mpiara-mivavaka koa moa izy dia mihotra ty avy eo ohatrany tsy salama foana dia tsy mety mipetraka mihitsy le zaza nefa le mpanotra mietrehitra hoe orona hony dia mipetraka rehefa tena mivavaka ho azy nefa dia mahita zavatra dia natsoko izy dia ndresako dia izy hoe oe ozy izy effectivement soeralalao izy misy marary be mihitsy amin'ny ilan'iny le tanan'le mpanotra ho any hitako nanomboka mivavana nanomboka mpitera nanomboka ny ravana ny zavatra rehetra nataon'iny vehivavy iny niny reka karazana fanaratsy ny asa tao anatiny azafady fa tsy hitako azafady fa tapaka kely izy teo ohatry misy tapaka kely le connexion ohatry ny somary tapatapaka fairana tsiny dia iny mamindra zavatra aminao mamindra zavatra aminao le resaka ohatra dia rehefa mpitena sy ny ravana ny ala le nalana amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetra nataony io mpanotra io dia isaorana ny tompo fa afaka le vehivavy ary sitrana rakofana amin'ny ran'i Jesosy mba tsy haninona intsony izy fa za miteny anao misy zavatra miampita aty amintsika amin'ny alalany zavatra ohatran'ireny dikan'izany tsy ny olona rehetra ny tokony hametra tanana aminao tsy ny olona rehetra ny tokony hikitikitika amin'ny vatanao andraindray menaka dia hanotra aminao fa tao anatin'izay dia nisy namana koa zay mpanisy mpanaraka ny fandaharana ato amin'ity groupe ity dia nyteny mihitsy hoe tamin'izany ozy izy zay nakany a Madagasikara dia niotra foana niotra satria hoe nisy mpanotra dia natoro fianakaviana dia hoe mila miotra dia nefa n'izay ozy izy efa ray andro sisa alohan'ody vao nahitan'io dia ozy izy zay hoe izy miteny hoe tokony hitoy le traitement dia zay ozy izy miteny hoe nefa zay ody rapitso dia rehefa vita ozy izy le otra dia niteny izy hoe tsy maninona ka tsy maninona fa rehefa anynareo ny miaramilako indray ny manao azy teo ozy izy voatorakovitra hoe tena zava-doza ty nataoko ty le olona tsisy ninina hitanao anazy hoe tsy milamina fa zay tenin'izay no nataitra n'le ravavy ary nanomboka teo izy izy rehefa tonga tany aminay rehefa nody soma tsara taty aminay satria anivelan'ireo olona reo matory amin'ny alina ozy izy matory tsy mahay ninina fa foa maraina feno rangotrangotra be ny kiboko ary saika tsy niteraka tsony mihitsy aho izy izy raha tsy tena fona nandadilady tamin'i Jesosy ary nanao délivrance zavatra nataony Andriamanitra tsetratsetra tsy ato zay fa ao anatin'ny fampianarany zasy ianao dia mahafaly any tena hoe mizara n'izany amintsika fa lalana anankiroa
ozy izy ateo a miverina amin'ny lesontsika isika lalana anankiroa ny afatsika mandray ny hery sosotry ny fanamasin'Andriamanitra mandray ndray fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra reny dia na zavatra efa napetraka Andriamanitra tato anatitsika izany hoe Andriamanitra mihitsy na miazy na niraisina avy amin'ny alalany fametrahan-tanana dia rehefa azontsika reny zavatra reny dia zao mila ampiasainy reny mila kolokoloiny reny mila mangataka ny fahafenony reny mandrakarivotsika fa tsy falifaly hoe za lasa mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra za lasa manana famezam-pahasoavana manafaka sy manasitrana zany dia tsy ampiasainao tsy azo ataotsika ny mandevy talenta fa mila ampiasaintsika reny mila mangataka ny fahafenony fanamasina foantsika mila mandeha amin'ny fitariany fanamasina foantsika fa rehefa zany ny ataotsika dia zao ny teneniko anao sarotra amin'ny fahavalo ny amotika anao sarotra amin'ny fahavalo ny amotika anao ny andresy anao satria zao manana hery ahafahana mandresy ny heretra nana fahavalo ianao raha vao hery sosotra iny ao anatinao zay mahatonga le fanontaniana mipetraka hoe efa niraisinareo va ny fanamasina fony voanino ny anareo satria ny zavatra misy ny constat misy dia hoe Andriamanitra ianareo zanaky ny avy indrindra ianareo kanjo maty tahaka ny olona ihany nareo satria maninona tsy mampiasa hery tsy mampiasa fahefana zasenao ry havana tadideo fa manana hery nomena hery afana manitsaka ny menarana sy mainko fa nataotsika aiza le hery efa niraisitsika ve le hery ny eo amin'ny tontolo ara-panahy dia miteny anao a c'est une question de puissance c'est toute une question de puissance rehefa manatany mampiakatra ny ara-panahinao ianao matanjaka ny ara-panahinao dia za miteny anao mandresy ianao zay mandresy ny rehetra nana fahavalo ianao rehefa feno hery ianao rehefa feno hery ianao tafaray tsara amin'Andriamanitra ianao ary Andriamanitra tena momba anao tsisy matohitra anao zany ry havana hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko zany hoe rehefa mifanamasin'Andriamanitra ny ao anatinao dia tsy maintsy tenin'Andriamanitra no mameno anao e tsy possible mihitsy zany hoe hazo ratsy amovoa tsara na hoe azo tsara amovoa ratsy fa raha Andriamanitra no ao anatinao dia Andriamanitra tenin'Andriamanitra no mameno ao anatinao dia hoy izy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao amiko izay tianareo na inona fa ho azonareo zany matetika manko ny olana antsika zao a dia amin'io karazana hoe fa maninona mivavaka tsy mahazo valy fa maninona mangataka fa tsy mahazo ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko faraika amby folo andininy fasivy ka hatramin'ny fahatelo amby folo dia hoe ny tantaran'le hoe dondomy dia voaina ianareo mangatà dia omena ianareo fa izy aminareo ozy izy ny angatahany zanany mofo ka nome azy vato nangatahany zanany azan-drano ka nome azy mena rano nangatahany zanany atody ka nome azy maikoka marina tokoa ny zany tsisy olona hoe angatahany zanany zavatra ohatran'izany dia le zavatra ratsy indray nomeny dia ny tohiny ny tena tiako dinianao androany ny tohiny ny tena tiako istomana ny eritreritra ao androany hoe komaika fa izao izy komaika fa ndrainareo izay any an-danitra va ny tsy hanome anareo mahimaimpona ny fanahy masina fa maninona rehefa hoe mangataka mofo dia tsisy amin'ny hazo vato mangataka hazan-drano ko hanome azy mena rano mangataka atody ka hanome azy maika fa izao zay rainareo dia maninona tsy le zavatra ilainao no teneny fa fanamasin'Andriamanitra satria reo zavatra rehetra ilainao reo mangataka asa ianao
mangataka vady ianao, mangataka fahasalamana ianao, mangataka zanaka ianao, mangataka filaminana anao fiainatokantrano ianao, mangataka fanandratana ianao, mangataka ny trosa ho afaka ianao, tsy haiko izay zavatra angatanao. Reo le karazana hoe mofo atody azandrano. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe maika va fa izao zay renareo ianareo na dia ratsy areo izy a malala anome zavatsoa ny zanakareo, maika fa izao zay renareo any an-danitra, ny tsy hanome anareo maimaim-poana ny fanamasina. Ny dikan'izany ry havana dia izao, ny fanamasina no mila angatahanao, ny fanamasina, ny herin'Andriamanitra no ilainao ananana ahafanao manana an'ireo zavatra reo. Ireo zavatra reo efa eo, ireo zavatra reo fa nohariana ho anao, ireo zavatra reo fa nosoritana ho anao. Mbola tsy ary fady ary ianao dia efa voalamina ny programa hoe ity a ho an'ity olona anankiray ity zao avy ny anjarany. Fa manana hery ve ianao ahafahanao mandray andreo? Manana hery ve ianao ahafahanao miaro andreo? Manana ny hery ve ahafahanao manohitra ny fanafiny fahavalo? Satria izao no tadideo ry havana. Indraindray tsika mbola tsy tena vonina tsara, mbola tsy tena prépare tsara tsika spirituellement. Tadideo fa ny ten'Andriamanitra miteny hoe izy ny angatany zanany atody ozy izy ka miazy maingoka miazy mena rano. Marina tokoa zany. Ary Andriamanitra koa dia ohatr'izay. Andriamanitra mahafantatra hoe atody ny nangatahanao, kanefa raha nome anao atody Andriamanitra, isika dia mahalala tsara, mahalala tsara tsika eny amin'ny tontolo andavanandrom-piainana reny fa any amin'ny toerana misy atody, any amin'ny toerana misy akomana atody dia tena tia ny bibilava ny makeny. Satria ny bibilava dia tena tia mihinana atody, œuf frais, atody vao. Andriamanitra mahafantatra mihitsy hoe atody le nangatahanao, kanefa Andriamanitra koa mahafantatra hoe le atody nangatahanao io a lasa manintona bibilava be da be anantona anao. Ny tiako tenenina aminao dia izao, io valim-bavaka teda indraindray anie io ry havana no lasa miexposé antsika, io indraindray lasa miattiré danger ho amin'ny fiainantsika. Raha tsoriko dia izao, misy fotoana avelan'Andriamanitra zasenao hiaina ao anatina fahantrana aloha, ao anatina fiainana ohatrany hoe tsotsotra ohatrany tsy dia milamina izany. Avelan'Andriamanitra tsika ao anatina ady aloha, mandritra an'izay fotoana izay izy manomana ny toe-pontsika, mandritra an'izay fotoana izay izy manofana antsika, mandritra an'izay fotoana izay izy mampianatra antsika hanovo hery, satria misy zavatra goavana hitondrany antsika rehefa avy eo. Jereo tsara tahaka izany Davida, irery izy tany anaty ala, tany anaty ny ala tany izy tsisy nafantatra, niady tamin'ny bery izy, niady tamin'ny liona izy, satria maninona nofanin'Andriamanitra tamin'izany izy, satria izy andresy Goliata rehefa avy eo. Reny karazana fahantrana problema iainantsika reny dia karazana camouflage reny indraindray, camouflage spirituel reny, entin'Andriamanitra manafina antsika, entin'Andriamanitra ohatrany hoe manakona antsika tsy ho hitan'ny fahavalo. Satria tadideo ianao ne raha vao tsy dia manana izany, ianao ne raha vao ohatrany hoe olona tsy dia manahoana zany, olona tsy miraharahanao tsisy miraharahanao zany. Fa vao manomboka metimety ny fiainanao, raha vao manomboka misandratra ianao, mipongatra daholo ty olona ty, mipongatra daholo ny fahavalonao, ary izay mihitsy ny mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe ianareo na dia ratsy ary malala me zavatsoa ny zanakareo, maika fa izao zay renareo any an-danitra no tsy hanome anareo maimaim-poana ny fanamasina. Ny fanamasina no tenenina fa tsy le mofo, tsy le hazandrano, tsy le atody, satria ny fanamasina no ahafahantsika manana hery mandray andreo, ny fanamasina no ahafahantsika mandray hery sady mandray andreo manohitra andreo fahavalo rehetra zay mitady hanafika atsika akan'ireo fitahitsika reo. Mila hery zasenao ry havana, ary izany mahatonga anao miteny hoe c'est une question de puissance, puissance contre puissance. Ianao mety mieritreritra hoe aiza ny papieko, ianao mieritreritra hoe ahoana ny fahasalamako, ahoana ny fiainatokantranoko, tsy any ny problème ry havana, fa
ny hery miasa ao anatinao, manahoana ny hery miasa ao anatinao, manahoana ny tanjam-panahy ao anatinao. Satria raha le valim-bavaka tadiavinao no tonga de omenanao, lasa exposé tan'izao tontolo zao ianao hoe ino reny tonga ny fahavalo, manana hery ve ianao. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra mitahiry atsika aloha, miandry aloha, miprepare atsika aloha, maka fotoana izy manofana atsika tsara, mandra-pahatonga an'le teniny tanteraka amiko sy aminao hoe ny fitaovam-piadiana rehetra foronina amelezana anao de tsy ambilina amin'ny zavatra anankiray, isaky ny zavatra anankiray, rehefa mariny zay teniny zay ny zavatra iny vao omeny anao, satria efa hitany hoe manana hery ianao anoherana an'iny. Lazaiko ohatra anankiray ianareo ary tena hitako hoe lesona ho aty ary de zaraiko aminareo koa. Fa tiatsika manaparitaka zavatra amin'ny Facebook tia mizara ny sary sy ny fiainatsika en temps réel surtout amin'ny réseaux sociaux. Fa raha tsy manana hery tsara ianao anoheranao ny olona rehetra zay mitravailler amin'ny fiainanao any ambadika any, de zany teny ianao ry havana, manokatra varavarana ho an'ny satana ianao am'ireny. Nisy fotoana zay talohan'ny confinement tamin'ny 2019 de nandeha nanao vacances zay telo mianaka, de tamin'izay efa hoe ho any Anosy Be, de rehefa nataoko nikajikajy sy nina mitovy ihany ny any Anosy Be sy ny any amin'ny Nosy Maurice, toy za hoe raha hitovitovy ohatr'izao aleotsika makany Maurice. Zay nandeha tonga de lasa, fa rehefa tany moa de nisy namana ny fanena tao anaty avion, de lasa naka sary sy ny sisy, de kay tonga de izy koa tonga de mipiblia an'le izy. Fa ny zavatra tsapako ny andro efa hariva zay ny tonga any amin'ny hôtel fa matory amin'ny alina iny, fa mivoivoy reo fanahy mpamosavy, reo fanahy ratsy rehetra, reo fanahy ratsy rehetra rehefa mpanaraka anay taty reo, reo mpiady aminay reo, eniko reny fanahiko mihitsy tsy natory zay amin'iny alina iny tao amin'ny chambre eo, mivoivoy eny amin'ny abakabaky lany, tena mikorotana tontolonay tamin'iny alina iny. De veriko fa zarery ay zanako na tsapan'le izy, de za vao saika hiteny zareo tonga de niteny on dirait maman tous les demandes là-bas ils nous ont suivi jusqu'ici maman, on dirait. Tena ozy izy hoe marina zany fatsapanareo zany, fa za koa tena natsapan'izany. Ny ampitson'iny tsy azonay finitsy ny vacances anay, ohatra ny korotana, ohatra ny hoe circonstance rehetra ampiasainy zareo tsy ahafahanay miaina finaritra an'le fialatsasatra zay nieritreretanay. Ny programme anay ohatra ny korotana, na ny olona hitondranay ary ohatra ny hoe saromany zareo zany, zay miteny hoe akary toerana hafa nitondrany anay any amin'ny toerana tsy tiany zanako, ary nanomboka sorena ny zanako. Deuxième jour ny zanako tonga de kify de niteny hoe tena leo be zay, aleonay raha mijanona ato amin'ny chambre fotsiny de anao connexion wifi fotsiny de zay. Dio za hoe Jesosy, tena za tsy manaiky an'izao, nanomboka namotika, nanomboka nandrava, nanomboka nitsangana, nanomboka nandroaka, nanomboka troisième jour, nanomboka nilamina am'izay vacances. Nisy any tena tsy efa ny tena, fa nitoerina foana, ndravana foana. Fa za miteny anao, raha vao exposé fiainatsika, misy fitahina azotsika miatire fahavalo reny. Tsika mangataka atody, fa ny atody misitona mena rano. Tsika mangataka azandrano, ny azandrano misitona maingoka, misitona zavatra. Tsika mangataka mofo, fa mbola tsy men'Andriamanitra mofo, satria tsy manana ny esprit de discernement tsika. Jereo fa rehefa zazakely ataony ambava daholo na inona de ohatr' zany, rehefa mbola zazara-panatsika tsy manome Andriamanitra, satria mbola tsy manana ny atao hoe esprit de discernement afatsika manavaka tsara tena mofo marina ve ty, ary tena fihinana ve ty, sa vato ve ty. Ny tiako tenenina aminao de zao,
Andriamanitra miasa araky ny hery ao anatintsika. Rehefa misandratra ny ara-panahintsika, matanjaka ny ara-panahintsika, moramora amintsika ny mandray an'ireo zavatra rehetra zay andrandraitsika amin'Andriamanitra reo. Fa mila hery le izy ry havana. Ary ny anankiray tiako ho tsaronao dia izao hoe tadidio fa tsy olona ordinaire ianao, tadidio fa olona spesialy ianao. Le ndraitsika rehefa mainy ny endom-boanjo izy izao fitenena dia mitady raccourci, ary zay mahatonga ny olona be da be vao fitaka. Satana ry havana tsy manana zavatra omenanao zany. Satana ny zavatra proposeny Satana dia zavatra efa prévu n'Andriamanitra omenanao ihany. Fa satria anao mitady raccourci dia omeny anao le izy, omeny anao le izy, dia aveo nefa ny zava-mitranga tsy manana hery akory ianao, mbola tsy amin'ny formation akory ianao, dia mirehare nanankarena nanao fandritakarena nanao zao nefa mandeha tonga iny tratra ny accident zanakao maty, tratran'izao potika ny tokantrano, potika an'izao satria ny sitona fahavalo reny. Ary ianao tsy amin'ny formation ny atrehana an'le izy. Aoko fantatrao fa malala ny hevitra iverana anao ny Andriamanitra. Aoko fantatrao fa Andriamanitra koa ianao, ary tsy tokony ho faty tahaka ny olona. Le teny tsy miteny hoe tahaka ny Andriamanitra ianao ka ho faty tahaka ny olona, fa izy hoe Andriamanitra ianareo kanjo ho faty tahaka ny olona ihany ianareo, fa ianao afaka tsy ho faty tahaka ny olona zany. Ianao spesialy ianao, tsy olona ordinaire zany ianao. Mila mahafantatra tsara statut ianao anao manomboka androany. Miprofony zany dia zao tsy haiko nareo na mahatsapa an'ity, fa za miteny anareo dia mahatsapa an'ity. Ny profony dia zao, olona spesialy ianao, halan'ny olona ianao. Ianao ne tsy tia fianakavianao zany, ianao halan'ny olona na ho anivony ankonanao ary indraindray manahirana. Mampalahelo izy nefa tena zany. Fa matetika ny olona tena misy hery sosotro fanamasin'Andriamanitra ao anatiny, tsy zakan'ireo olona manodidina azy ireo, halandreo, ahilikilikan'ireo, satria tsy mitovy aminy ianao, satria ianao tsy fianakaviany, satria ianao vahiny ianao ao amin'ny toerana io, tsy mitovy amin'ireo zany ianao. Napetraka tao fotsiny ianao, napetraka eny amin'ny fiarahamonina ianao, napetraka amin'ny fianakaviana io ianao mba hiara iaina amin'ireo. Fa za miteny ianao tsy mitovy amin'ireo zany ianao. Hafa ny statut ianao, hafa ny fiavianao, zany mahatonga an'ireo tsy tianao mihitsy, manilikilika anao foana, mankahala anao, ary mitady ho fomba rehetra amin'ny tenanao ary indraindray. Tena mampalahelo fa tena marina zany. Jereo angeny ao anaty baiboly, ohatra izany angeny nahazo an'i Josepha, ohatra izany angeny nahazo an'i Davida. Jereo angeny Davida rainy niteraka azy zao no antaniany Samuela hoe efa eto daholo ve ny zanakao, efa reo daholo ve ny zanakao. Eo izy, efa reo daholo. Samuela tsy mahafantatra fa Samuela nandeha amin'ny fitariana fanamasin'Andriamanitra, dia nefa ny Andriamanitra miteny hoe mbola tsy izy ireo, mbola tsy izy ireo, mbola tsy izy. Dia hoy izy hoe fa reo daholo ve ny zanakao, dia hoe efa reo daholo. Rehefa tena nesista zay vao niteny hoe mbola misy anankiray faralahy kely anankiray miandro ondry any anaty ala any. Ohatrany hoe tsy kôty zany mihitsy Davida, satria manino Davida ane tsy ao anatin'ny fianakaviana. Davida hafa mihitsy ny fiaviany, olona spesialina Davida. Zay no tiako tenenina anao hoe azagaga ianao, azagaga ianao. Reny ny mpirofahafantaranao hoe olona hafa mihitsy ianao, tsy mitovy amin'ireo zany ianao. Azagaga ianao raha alana, azagaga ianao renjena, mety tsy fianakaviana, mety any amin'ny toeram-piasana, mety any amin'ny toeram-pianarana, mety tsy haiko hoe naiza naiza, dia tsapanao mihitsy ny hoe ahilikiliky ny olona tahaka izany ianao, satria ianao tsy mitovy aminy. Hafa mihitsy ianao, hafa mihitsy nanaovan'Andriamanitra anao, dia izay mahatonga andreo mankahala anao.
jerefo tsara raha ijeryn'ny tantaran'ity Davida ity tsika. Ny fotoana rehefa tonga Davida avy any, satria Samuela tena ny teny mihitsy hoe tsy hipetraka inana tsika raha tsy tonga izy. De tonga Davida, de teo vao tena fantatra hoe ay Davida, le olona tena ny fidian'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mijery araky ny ivelany tahaka ny fijerin'ny olona, hoy izy ny soratra. De ny zavatra mahafinaritra de zao, ary eto manomboka tetarika anao hoe tena mila kolokoloina ny fanahy ao anatinao, ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiana tombo-kase anao mila kolokoloina. Ohatr'izany ty Davida ty 13 taona taty aoriana nanosorany Samuel azy izy vao tena lasa mpanjaka e. Rehefa nisorany Samuel izy tamin'ny fotoana io, be da be ny zavatra nitranga teny amin'ny fiainana, be da be ny adiny lalovana. Nisy taona izy nampanatsoany mpanjaka foana hoe hitendry lokanga rehefa misy fanaratsy manadala ny mpanjaka Solomona tamin'izany. Jerevo ange ny lalana nitondran'Andriamanitra azy, fa io Davida kosa tsy nisaraka tamin'Andriamanitra. Davida kosa natoky an'Andriamanitra, Davida kosa nikolokolo ny fiainam-panahiny foana. Jereva antsika reo salamy be da be zay soratana. Fa za miteny anao, io Davida io ihany le nandresy sy nafaty any Goliata, tsy nisabatra tany an-tana ny favato, tsy nisabatra teny an-tana ny favato. Le vato le izy io, le vato fehizontsika io, ianao koa ry Davida, ianao koa dia afaka mandresy sy mamono any Goliata, ianao koa afaka mandray ny anjara fitena sy valim-bavaka ao. Fa ampiasao le vato fehizoro, le Jesosy Kristy zay fototra iorenanao. Mila mandray hery ianao, mila feno hery ianao, afanao mandray andre. Zay mahatonga mifantaniana mipetraka hoe efa niraisinao ve ny fanahy fony voaniny ianao. Fa raha efa tena niraisinao ny fanahy masina fony voaniny ianao de zao, tsy tokony ho fatifaty foana zany ianao, tsy ho tokony ho fatifaty tahaka ny olona zany ianao, tsy mitovy amin'ireny zany ianao. Misy any amin'ny teny Petera 2 dia miteny hoe maty tahaka ny biby tsy manan-tsaina ozy izy. Misy karaha potipotika foana, fa zasenao tsy ohatr'izany zany, tsy manampoka anao zany ny lozy raha fanahy masin'Andriamanitra ny ao anatinao. Andriamanitra manambara fahitana, manome fahalalana, mampanofy anao, mampianjanja sy miariary ny fandrika rehetra any anatin'ny nofy. Tato ato azo dia misy be da be moa nareo no fampiresaka amin'ny MP, de miteny amindreo karazana hoe nofy, lasa manofy maty, lasa manofy am'izao. De za tena manory hoe ohatr'izao ny anaovana andre, ohatr'izao ny misy zao anankiray de hoe indroza izy de manofy, mamany efa maty any am-pasanany, nofiny mitelefônina aminazy. Misy connexion satanika ange zany eo amin'ny fiainanao e, misy connexion fahafatesana eo amin'ny fiainanao. Tonga de potehana reny, de tapahana ny connexion, ravahana. Satria matoa zany de zao, nisy nanimba ny connexion anao, ny fantso ny connexion anao amin'ny lanitra misy manimba. Angatao ny prière de restauration, angatao ny fanahy fahavelomana. Fa za miteny anao, ny hery ao anatinao de afanao mandresy ny rehetra nanafavana. Ny hery ao anatinao afanao malala de melo, midétecter ny danger spirituel manodidina anao. Efa nalazaiko anareo hoe impiry any efa saika maty, impiry any eo anefa eo amin'ny vavahoana amin'ny fahafatesana, impiry nefa maheno feo, herinandro melo maheno feo, fatatrao reny. Fanahy masina ao anatinao, tsy azo anafenana andreny zany. Fatatrao foana mifandrika atao amin'ny fahavalonao, mianjaanja sy miariary reny ny tenanao. Fa ny problème de zao, zasenao varina, ny problème de zasenao varina amin'ny ara-nofo, varina amin'ny rendrarendra, mamevana ny akamona, mamevana ny tsy haiko, mitsilailay, mitsotsotra, teatory, kamo. Fa raha
tena te andresy zasy ianao mila tena manangana fiainam-panahintsika sérieusement tsaroako reto zanako ireo nisy fotoana taloha efa taloha elaela de manofo misy manenjika misy manenjika reny de tena anisan'ny nofo ratsy ary raha vao reny de tena mila pitenao sy ravanao ran Jesosy fa nanomboka nanana fatakarana zay taty arina hoe rehefa alohan'ny tory zay mangataka hery afany amin'ny tadidy nofinay mangataka hery afany mandresy ny rehetra nana fahavalo na de anatin'ny nofy na de anatin'ny tontolo ara-panahy satria hozy izy hoe maman on en a marre d'être toujours poursuivi dans nos rêves fa ny zavatra nataony zareo de zao ao anatin'ny nofiny any izy de conscient izy de miverina izy manenjika azy le olona fa ao anatin'ny nofy any izy de conscient izy de milasa enjehany ndray le olona ary lasa zany foana zao ny ataony zareo de falery zareo hoe lasa matahotra be le olona de lasa mitsoka ndray manenjika anay ozy izy amin'ny voalohany avy eo zay miarika tonga de enjehanay ndray za miteny anao rehefa manana hery ianao any anatin'ny nofinao any amin'ny tontolo ara-panahy afaka komandinao io fa maninona moa mpamosavy ny havana afaka micommande afaka anao méditation afaka manao incantation mandritrany anao matory amin'ny alina ahoana ianao fa manana fanamasin'Andriamanitra ianao Andriamanitra fanamasin'Andriamanitra nao anatinao ahoana ianao nanaiko resindreny fa maromaro mihitsy zao neny karazana nofo de ohatry zany mamandrika ohatry zany zareo satria za le manao sakafo manao lakosia de ao an-dakosia de ohatrany hoe mody misy paty efa lafarina be fa vita eo nefa raha amin'ny nofo ianao mandray paty zavatra madidy zany bloqué zany tananao zany misy zavatra de bloqué de efa ndray an'le izy eo vao tonga saina hoe nofo ty za tsy andray an'io satria fandriky ty fa misy blocage tonga de tratra na de ny anatin'ny nofinao ary ianao conscient foana amin'ny fanahinao ary tsy mandresy anao zany fafa mila mangataka ny herin'Andriamanitra ianao ny fivavahana sy ny fikolokoloana amin'ny fiainam-panahy no ahafahantsika miala amin'ny tontolon'ny ara-nofo miala ny amin'ny fombafomba mpivavahana zay koa ny tena manahirana indraindray ary zay na tonga tena hoe resy lahatra anao an'ity fandarana ty satria indraindray ny fiangonana tsy mampianatra ny olona ny marina ny fiangonana tsy mitaiza ny olona atonga ny olona anakaiky an'Andriamanitra fa mitaiza ny olona atonga ny olona ho dépendante iankin-doha amin'ny fiangonana iankin-doha amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay zavatra tena tsy azo ekena Andriamanitra miteny hoe antsoa iaho de ho valiko ianao fa tsy miteny hoe antsoy ny fiangonanao na antsoy ny pasteranao na antsoy ny loholonao tsy miteny zany Andriamanitra mampianatra anao mba ahafanao manana fiainam-panahy stable mampianatra anao mba ahafantaranao ny marina satria rehefa fantatrao marina de marina ny manafaka anao tsy ho andevo afaka ny tsy ho andevo tsy ho mandrakizay ianao ary tsy ho fatifaty foana zany ianao satria Andriamanitra ianao fa tsy olona manana ny herin'Andriamanitra ao anatinao ianao fa ny fanontaniana de zao hoe tena efa niraisinao ve ny fanamasin'Andriamanitra tena efa niraisinao ve ny fanamasin'Andriamanitra nataonao aiza ny fanamasin'Andriamanitra inona ny efa niraisinao inona ny efa azonao nampiasainao natao inona reo zavatra reo mandrakandroany manolo-tsaina anao ianao aza manaiky rebireben'ny olona ny amin'ny resaka fombafomba mpivavahana ianao aza manaiky rebireben'ny olona ny amin'ireo karazana farandevozana amin'ny lafiny vaovao indraindray eo amin'ny resaka fombafomba mpivavahana fa raiso ny hery ataovy zay avananao amin'Andriamanitra ary zany mahatonga na mampianatra anao tena hoe atonga anao aleo tena mifandray aminareo ihany amin'ny MP ho an'izay manana mila fanampiana mila fampahirezana mila vavaka manokana de mifandray amin'ny MP fa ny tena tanjoko de zao hoe atonga anao tena olona tena tafajoro tsara tsy mangozogozo kristianina mandresy ampiasain'Andriamanitra takako ianao
dia mihitatra ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Tadideo ry havana fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ihany no antoka azahoantsika ny fiadanana, satria ny teny dia miteny hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, ary izany ny vinsoa aminao. Andriamanitra ne hitahiry ianao, Andriamanitra ne hanokatra ny masom-pananao, Andriamanitra ne amme hery ianao indray ahafanao miverina amin'ilay toerana izay nametrahan'Andriamanitra anao. Fa Andriamanitra ianao fa tsy olona, tsy olom-pony izany ianao, olona spesialy ianao, manana ny toeranao, manana ny satanao manokana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary efa tena te hampiasanao Andriamanitra, tena te hanandratra anao Andriamanitra, te hahita voninahiny miasa eo amin'ny fiainanao izy. Fa androany dia manentana anao, raiso ny herin'Andriamanitra fa anao miditra ao anatin'ireny, mivonona ianao, tafio avokoa ny fiadinina n'Andriamanitra rehetra. Fa ny atody izay tadiavinao, ny antso mena rano, ny hazan-drano izay ilainao, misintona, maingoka. Il faut s'armer jusqu'aux dents. Raha izay ny azo lazana azy. Fa izaho miteny anao, tena hitahanao any Andriamanitra, miankina aminao ilay izy. Izany mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe tsy manao na inona aminao aloha raha tsy malala izay hevitrao. Ny hevitrao mihitsy mila fantatr'Andriamanitra, tena efa vonona venao. Faoka ianao manomboka izao ry havana, aneo fahavonona, aneo fahatanjahantsaina, andray fanapa-kevitra entitra ianao, tsy sangisangy intsony ny fiainam-pananao, fa ao ambadika an'izany manaraka ho azy ny ambiny. Io zavatra mampiasa sainanao io, io zavatra mampitototo anao io, tsisy dikany amin'ny Andriamanitra ne manome an'io e. Fa zakanao ve le izy, anananao ve ny hery ahafanao mandray izy. Jehova no manome hery avory arena. Dikan'izany ny hery no angatantsika. Ary Andriamanitra miteny hoe tsy misy fetra ny fanomezana, ny fanahy masina, ny heriny, izay no mila angatantsika. Te milamina ny zavatra rehetra. Mino aho fa azonao no tiako tenena. Mety misy fetra ny zavatra teneniko, fa fanahy masin'Andriamanitra mbola afaka manohy, mbola afaka manome révélation be da be ho anao indray. Androany dia tsara eto fa izay no amaranako ny fandarantsika androany. Fa manome fotoana anao raha ny tiako dia hoe rapitso dia hiditra ao anatin'ny vavaka tsika. Vavaka mangataka ny herin'Andriamanitra, vavaka fangatana fafianoany herin'Andriamanitra, manangana itsika indray, mahatonga antsika miverina araka an'ilay hivavaka tsika, anao vavaka matanjaka tsika, vavaka fandrodanana sy fandresena, famonoana ireo karazana Goliata rehetra izay manelingelina ny fiainantsika. Izaho miteny ianao, raha ianao olona tsy feno eny, raha ianao anao vavaka malemilemy, faly ireo fahavalonao ireo tahaka ny ataon'ny Goliata, hirahira isan'andro, anao tsinitsinina anao, anandrabiraby ianao, dia ianao hiferinaina foana. Fa rehefa fotoana ianao mandray fanapa-kevitra, tena tenenao io, dia izaho miteny ianao, manatsofina ange ireny, manaiky ianao ireny, satria raha Jesosy Kristy ny ao anatinao, dia izy mampanaiky anao ny zavatra rehetra ao ambany tongotra. Mahery ny Andriamanitra ao fa zadio, Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ao, ary efa voasoratra fa raha izy momba anao, tsisy atohitra anao izany. Raiso ny toeranao ry havana, raiso ny toeranao manomboka izao, fa Andriamanitra ianao, ary tsy tokony ho fatifaty fotsiny tahaka ny olona ianao. Tsy mitovy amin'ny mahazo ny hafa izany ny mahazo anao, tsy mitovy amin'izay rehetra ny ainan'ireo ray aman-dreninao sy ny mpiray tampo sy ny fianakavianao, tsy voatery hitovy amin'ireny izany ny fiainanao, ary tsy tokony voafatotra izay fiainana nahazo an'ireny no mamaritra ny fiainanao. Fa ianao olona hafa mihitsy, fa raiso ny herin'Andriamanitra, mampahery ianao atsangano ny fiainam-pananao, dia ho hitanao ny fomba hoentin'Andriamanitra manatanteraka ny anjara voatendrinao ny fiainanao, tsy takatry ny sainao izany, mba ho vonaitry ny anarany.
mirary anao a tena hoe andray ery ianao dia hitsangana ny ara-pananao amin'ny anaran'i jesosy ny tsofako rano fa tsisy ajany eo anoloanao zany ny fahavalo satria Andriamanitra mahery mombanao amin'ny anaran'i jesosy ny aminteko an'ireo karazan-javatra rehetra izay foron'ny satana manodidina anao mitondra tabataba mitondra korotana mitondra fahavarim-bariana mitondra tsy fifantohana mitondra kamoana sy vesatra fa manomboka androany raisy ny herin'Andriamanitra anangana anao indray ampahery anao indray ahafanao mandresy ny rehetra anana fahavalo fa amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny antsonanao dia mirary ianao ahavita be amin'ny asan'ny tompo izay mifandarantsika androany isaorana ny tompo satria efa nijojojo mafy be ny orana voanomboka andefa telefona dia niteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo manabatabana eto ianareo satria tena hitako hoe tsy fandrenesana amin'ny feo isaorana ny tompo fa manaiky ny orana noho ny amin'i Jesosy manaiky ny zavatra rehetra na dia hitako hoe ratsiratsy ara-ny connexion vita amin'ny farany any fandarantsika androany a voninahitra ao an'Andriamanitra rery any dia mametraka amin'ny veloma finaritra ao antsika veloma finaritra daholo ho an'ny zanak'Andriamanitra tadidio fa Andriamanitra ianareo a fa tsy olona dia tsy tokony ho faty tahaka ny olona fa zanaky ny avy indrindra ianareo tahiny Jesosy daholo ny zanaky avy indrindra manome fotoana antsika tsy ho ela ngatamin'ny amin'ny tompo mba ho rapitso a dia hiditra ao anatin'izay vavaka izay tsika fa androany a manao veloma finaritra ao antsika rehetra fiadanan'ny tompo amintsika rehetra daholo